etry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika rehetra anao hoe amen. Afaka mahazo toeranao ianao. Alleluia. Fa ny miarabantsika tsararay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray amin'ity andro manokana ity miaraba ny vehivavy rehetra, vehivavin'Andriamanitra rehetra, hiteka vehivavy rehetra. Amen. Ho an'ny vehivavy rehetra teny tsotra no tiana ambara. Zao zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe zava-pona ozy izy ny an-tsara-tarehy. Fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no hoderay. Ho an'ny vehivavy rehetra sambatra ny vehivavy izay matahotra an'Andriamanitra. Ary izay dia mideranao manokana fa ianao dia vehivavy matahotra an'Andriamanitra ary vehivavy mitombo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mitahina ny vehivavy rehetra izay manana an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andray ny afaka vitrantsika ny lohahevitra moa dia ny hoe miaona amin'Andriamanitra. Tamin'ny heriny an'io tsika dia niresaka ny teboka tsotra hoe i Saoly dia nazera an'Andriamanitra teny ambony soavaly. Nataon'Andriamanitra tsy nahita na inona na inona, tsy nahita mangirana arabaky teny. Satria ny planina an'Andriamanitra tsy hoe hanapodika azy, fa Andriamanitra te se révéler aminy manokana. Hatramin'izay Paoly dia nianatra tenin'Andriamanitra. Ary tena nahay izy, nanana doctorat amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Fa kosa tonga ny fotoana, tsy resaka fahenona, resaka teny fotsiny, fa Andriamanitra mihitsy no niaona tamin'ny Saoly dia nanova azy ka nahatonga anazy ho lasa Paoly. Vidiana faharoa dia niaraka tamin'ny tsika dia hoy niafatra hoe rehefa miaona amin'Andriamanitra ianao dia fiaonana amin'Andriamanitra mitondra zavatra telo. Voalohany change na fiovana, ny faharoa dia power ary ny fahatelo impact na hoe lasa olona misy fiantraika amin'ny manodidina ianao. Mbola hitoy amin'ny niarantsika tamin'ny heriny androany vidiana voalohany ihany isika amin'ity androandroany ity ary zay inoko hoe niafatra androany anovanao ka tonga anao ho tafiditra ao anatin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ilay tontolon'Andriamanitra iaina zavatra tsy takatry ny saina ianao manomboka amin'ny andro androany. Misy olona vehetra mino hoe manomboka iaina zavatra tsy takatry ny saina. Ho hitanao zany hoe Andriamanitra anainga ny fiainanao zany. Tena kely akaikinao hoe Andriamanitra anainga fiainanao hoe. Ao amin'ny bokin'ny Joba 2:7 no engantsika andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Joba 2:7 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao vaka ny tenin'Andriamanitra. Joba 2:7 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Ny teny farany nataon'i Joba sy ny nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia milaza izay tsy fantatro ao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saina. Mifona aminao miaino fa hiteny anontany anao ka hampafantara. Fandrenesana sofina ihany no nandrenesako anao ahoana mone. Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina ao. Raha lasaka nambavy angataka ny tompo mba ny fanahy masina tena nazava aminao tsara ny afatra androany. Dia ny afatra androany anovanao, anova ny fahatsapanao. Hoy Joba hoe hatramin'izay ozy izy dia fandrenesany sofina ihany no nahalalako anao.
zay ihany no nandrenesako anao fa androano izy ankehitriny dia ny masoko no mahita anao. fa za te hitsotra anao sady ankehitriny hoe ahita marina ne anao amin'ny fiainanao ny tena hoe fisian'Andriamanitra. ahita marina ne anao amin'ny fiainanao zany hoe voninahitr'Andriamanitra zany. tsy ho karazana olona mpiainy fotsiny fijoroana vavolombelona ne ianao fa ianao mihitsy no mikahijoro dia ilaza hoe za mihitsy mijoro vavolombelona fa misy Andriamanitra. za mijoro vavolombelona amin'ny ankohonako, amin'ny tokantranoko, amin'ny ara-bolako, amin'ny fisiko fa misy Andriamanitra. fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao. raha lasaka navavy ao amin'ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo filazany tsara ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny voalohany hatrany fahadimy eo dia ahita ianao tantaran'ireo miaramila nianaka tamin'ny Jodasy andeha sambotra an'i Jesosy. dia rehefa tonga teo amin'ny zaridaina Getsemane ireo miaramila ireo dia fantatry Jesosy hoe tonga ny fotoana dia lasy Jesosy mitsena azy. dia hoy Jesosy mantsy azy inona kay nahatongavanareo hitady an'izy. dia hoy ireo miaramila ireo hitady an'ilay Jesosy ny nahatongavanay. ainao ireo miaramila ireo efa nandre hoe misy zany Jesosy zany. nalaza teo an-tanàna hoe misy zany Jesosy zany. mpanao faharagana zany, lavalava volo izy, lavalava ny tarehiny, izy rehetra nandre hoe misy Jesosy. fa ianao rehefa niona tamin'i Jesosy mivantana ireo tsy nahalala koa hoe izy ny Jesosy. rehefa miteny tamin'i Jesosy hoe zany hoe izy tonga dia lafy tamin-tany izy rehetrarehetra. satria nahoana tsy nampozy hoe ty olona miresaka amin'ity ty le Jesosy. nampianatra ny bokyny Joba tamin'ny Marta ao amin'ny école biblique zay ao amin'ny école biblique dia mahalala ty tantara ty daholo hoe nisy telona tonga namangy ny Joba rehefa tonga na ity zany toetra mamay teo amin'ny fiainana. dia efa telona reo nanome tsiny ny Joba daholo. dia rehefa tonga nefa fotoana rehefa mamaky ianao amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo io dia Andriamanitra miteny amin'izy telo mirahalahy reo. nareo miteny mirahalahy reo moa izy telo mirahalahy zany mananatra ny Joba momba an'Andriamanitra. ianao midiso Andriamanitra tsy nanao an'io fa zao mahatonga an'io dia zao tenenin'Andriamanitra taminazy telo mirahalahy. zaho sy tezitra aminareo fa tsy mba tahaka ny filazan'ny Joba anao izy no filazanareo anahy. nareo izy tsy mahalala anahy koa nefa nareo mba miteny fotsiny. be dia be ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra nefa miteny momba an'Andriamanitra. tena ireo no hoe be dia be ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra nefa miteny momba an'Andriamanitra hoe za zany androany eno tsara fa tsika zany tsy hanenjika an'izana izy tsy miresaka fiangonana izana izy. eno tsara zao zavatra zao. tamin'ny maraina namaky zavatra anankiray zao zavatra natenen'le tantara. misy tovolahy kely nanontany ny dadany dado ohatry ny hoana keny abeny reny avion reny. zay nanontany le tovolahy kely ny dadany dado ohatry ny hoana keny abeny le avion. zany le izy ny dadany ino tsara le tantara. dia nalai ny dadany le zazakely dia nisy avion nanidina teny ambony teny. dia hoy izy ny dadany hoe jereo iny. dia hoy izy ny zanany oe tokely oe tena misy tokoa ka le avion a. dia hoy izy ny dadany basolozy izy sy mbola miteny ninino. dia nalai ny dadany le zaza dia netiny tany amin'ny aéroport. dia rehefa tonga teo amin'ny aéroport dia naseho ny avion reo ny avion ny olaka le zaza oe tongezy oh dada tongezy asa mbola miteny aloha. dia netiny dadany amin'izay fidiana dadany billet nao izy dia niakatra tao anaty avion. alohany karana anaty avion
tongotry ny avion nioraka le zaza ay dada ka tena ngesa be mihitsy ny avion dia ino izy izy ny dada mantsy anazy vola tsy vita ka mikary tafiditra anaty avion le zaza dada tofeno olona be ato ka mahazaka olona be dia be ohatrao le avion zavana miteny indray izy izy ny dada lasa le avion petraka le avion tany amina firenena hafa ataontsika tany Paris tonga tany dia ozy le zaza hoay vaovoaka ny trano vaovoaka ny avion le zaza dia ozy le zaza dada toa tsy any amintsika tsontsika fa toa aty amina firenena hafa mihitsy dia teo amin'izay le dada no vaoteny hitan'izay izy izy ny alehibeany zavatra anankiray sy fahafantaranao azy dia miankina amin'ny anakaikezanao azy bebe kokoa aveko ny fanarina ny zavatra anankiray ny alalanao zavatra anankiray dia miankina amin'ny anatonanao azy bebe kokoa raha vety ambony tany ianao mijery avion dia sanao hoe iny misy avion e bibinina kely iny bibinina kely manidina rehefa tonga amin'ny aéroport anao dia sanao hoe alingeza le avion rehefa tonga ndray ianao eo amin'ny tongotry ny avion dia hoy ianao hoe ngeza be le avion kay rehefa miditra ao anatiny ianao dia hoy izy ianao tena mahazaka olona be dia be ka le Boeing 747 dia rehefa mandeha amin'le avion ianao dia hoy ianao amin'izay hoe tena enjana le avion fa tena vetivety kely zay dia tonga aty a Paris galasika nabaky androany ny zavatra ao am-poko zaraina aminao dia izao arakaraky ny anatonanao an'Andriamanitra ny ahitanao fahalebiazana arakaraky ny anatonanao an'Andriamanitra no ahitanao voninahitra arakaraky ny anatonanao an'Andriamanitra ny ahitanao fahatsarana arakaraky ny anatonanao an'Andriamanitra no ahitanao zavatra afaka ataony sy ny zava-bitany be dia be ny olona mivavaka fa tsy tena manatona an'Andriamanitra hitanao mahita olona ianao za tamin'ny mbola kely dia nahita olona le mivavaka reny dia ny olona tena miseto tena faly dia kakahoana mihitsy areto olo reto mahita olona etsehany fanomezam-pahasoavana samihafa dia mivavaka ny olona dia misy fahagagana mahiratra nyjany mareny mitsangana ny malemy dia hoe hoe tena olona reto olo reto spesiala be reto olo reto koavana be reto olo reto fa zao rahalasika nabamina zavatra nahagagana rehefa nanomboka tena nanatona an'Andriamanitra dia zavatra nahagagana za ndray lasa ampiasain'Andriamanitra mahatanteraka fahagagana ainao rehefa lavitra fiangonana anankiray ianao dia afaka mitsikera azy ohatra zao idolona tsisy anina rehefa manatona azy ianao dia hoena hoe ohatra ny hafa kely any ty rehefa miditra ao anatin'le fiangonana ianao dia hitanao amin'izay ka izao le izy be dia be amintsika ny nahatonga antsika be resaka dia satria tsika mbola lavitra be dia be amintsika no mahatonga antsika tsy mbola nandalo le expérience le tena miaraka amin'Andriamanitra mampiseho anao fahalebiazana ny antony dia zao satria no mbola lavitra efa tonga amin'ny aéroport ianao fa tsy mbola tonga ho tongotry ny avion tena keo no kaikanao efa tonga amin'ny aéroport ianao fa mbola tsy tonga ho tongotry ny avion ianao ka tena ahita ny fahalebiazana ianao dia manakakezika azy bebe kokoa arakaraky ny anatonanao azy ny ahitanao fahalebiazana nga ihany ao tany Afrika Atsimo tamin'iza tany voalohany ny zavatra mbola tsy hitako hatramin'izay dia liona dia teny tamin'ny olona ny antranoko hoe zaho aty hijery liona
efa manina ozy izy zaho mbola tsy nahita zany hitanao mijery dessin animé tsika le roi lion de lehibe kosa otra mahafinaritra mijery film tsika Tarzan de otsika hoe wow Tarzan kosa enjana fanalasika nabavy eo nentina tao amin'le zoo nentina tao amin'le zoo fo nitra le vagavagan'le zoo dia niazakazaka be niazakagaga be le olona miaraka amiko fa maninona tia ahita le liona lasika nabavy rehefa tonga teo amin'le kazo misy an'le liona tsisy itovizana amin'iny tsy misy itovizana avy vo nanatona teo dia vo maika le liona nitrero ozy andriamanitra ka lasika nabavy eo arakaraka ny nanakekezanao no ahitanao fahalebiazana tamin'ny zoma zay niaraka tamin'ny ekipa vitsivitsy nandeha vavaka tendrombohitra vavaka eo zay dia le tatovolahy rahalahy kely avy any ako dia iza reto dia mandeha izy am'rahalahy le toerana kay tena toerana fandehanana vavaka tendrombohitra ary manasanao ary efa tena hitady ao tompo ianao mandehana vavaka tendrombohitra amen ny ekipa zao mbola andeha indray miomana indray ny ekipa fa andehantsika tsy ataotsika apahasambana fa tena hoe miaraka daholo za tena manivo hoe dans un mois oasitsika sono mihitsy any dia tsika ny ekipa mifingonana afaka ray volana mba miaraka iny tendrombohitra daholo amen ka amboary zany programmanao mba préparé soady zao ekipa zay hoe sabotsy farany volana iny tendrombohitra daholo tsika rehetra eo tiainao menina mafy be amen miaraka eny tsika dia rehefa mivavaka eo dia za moa tsy tiako fantatr'olona zany ako dia inona nataoko saromako ny lohako dia tsy enany tsy misy vehivavy maromaro sarondotahaka anahako dia mihirako zareo zaza tsy malala ninina dia za manome directive ny ekipa hoe tsika tsy manelingelana eo tsika tsy mihira fa zao directive zao vavaka dia ok dia miparitaka zay dia mivavaka dia miara zay le molona mirahalahy za mivavaka eo dia hitako kay zanako ny anankiray bienvenu ny anankiray dia tsika kokoatra zao ngiaray dia za anatin'ilay sarondomasina akany mafy be le hafanana dia saromako ny lohako dia kakabe ngiarainy mahita anahy maninona riolori mijery dia jereo izy dia ntsika dia vatany solira kay miavaka kay papo tonga dia nanantony izy hoay papo tonga dia mivavaka koa ve ianao dia eo zay rahalahy dia ny olona kaiky mitsikitsiky be mihitsy sady endratreratra be le rahalahy manao tena zany pozina dia kakabe maninona le rahalahy teo dia nitodika tanina rahalahy fa maninona kay izy izy kay noatra zao ohatr'izao anao antram'izay anao sisy hitako amin'ny télé fa rehefa hita mivantana ka ianao botabota kely zany teneny anary fa anao afa mitsy ianao am'le télé ozy izy fa afa ianao rehefa eto ainao arakaraka ny anatonanao olona anankiray no ahitanao hoe izy arakaraka ny anatonanao zavatra anankiray no ahitanao réalité tsika kristianina rehetra ka lasika nabavy andao anao dingantsika ara-panahy anatona an'andriamanitra bebe kokoa arakaraka ny anatonantsika an'andriamanitra no ahitantsika ny voninay ahitan'andriamanitra mihetsika mahery vaika ao fiainatsika isika satria anatona an'andriamanitra isika ahitan'andriamanitra mazavana goavantsika satria anatona an'andriamanitra isika be dia be ny olona voatay izay hivavaka faralasika nabavy za androany tsy mitory teny aminao amina fitaizananao hivavaka fa za androany mampianatra anao manatona an'andriamanitra bebe kokoa eny ao anatsara le afatra manaova dingana ara-panahy bebe kokoa pastera samba tena tia hita zany voninahitran'andriamanitra zany samba tena tia ho ampiasainy tompo samba tia be dia be amintsika hoe samba tia faralasika nabavy eo manaova dika ny
dia dingana voalohany indrindra dia dingana tsotra zao raha zay mitadiavany Jehovah ozy izy sy ny tava ny etaeta ao anatinao manomboka androany ovay ianao ne olona efa miaraka amin'Andriamanitra efa olon'Andriamanitra ne ianao fa ianao mbola sao dia mbola midingana Jehova dingana voalohany fa ndrenesany sofina no nandrenesako anao fa midingana faharoa lasaka bavy ankehitriny ny masoko no mahita anao mba tiako tonga amin'ny fiainanao zany hoe sa Andriamanitra hatramin'izay toroteny ny zavatra eniko mombanao fa ankehitriny kosa mahita ny voninahitra aho aho hitako amin'izay hoe tena fiainana miaraka aminao hitako hoe faly mpiazanao mitsodrano anao aho rehefa hitady an'Andriamanitra ne ianao dia iseho aminkely aminao izy iseho amin'ny voninahiny aminao izy ka ho hitanao zany hoe Andriamanitra misy eo amin'ny fiainanao raha tia hita an'Andriamanitra ianao ila manao dingana ianao ahoana tsara rahasikana bavy lay zaza mba ahitany an'lehibe an'ilay aeroplane mila nentina teny amin'ny aéroport dotsika tsararay avy manokatra manapa-hevitra na tsika mijery télévision hatramin'izay tsika kritika laza zavatra be dia be satria nandray zavatra be dia be ianao tena olana koa ne be dia be loatra le olana tena nandray zavatra be dia be ianao fa zao raha lasaka nabavy ndao leo ovay ilazintsika hoe tompo tia hitanao aho mba ilaza ndray hoe tompo tena te iona aminao manokana Andriamanitra mba tinione ny zavatra tenen'i Davide tahaka ny deramena hena ozy izy mangetaheta mianahany tahaka izany ozy izy no faniriny fanahiko anao efa mamaky an'izany tsika dia hoe tahaka ny deramena hena ny faniriny fanahiko anao nefa lizy ka rasaka nabavy réalité spirituelle olona niona tamin'Andriamanitra be dia be ny zanaka ka rasaka nabavy zanaka ao an-trano ray trano ihany fa tsy miona amin'ny dada sy mama intsony satria nahoana tonga ao an-trano izy tonga dia any amin'ny chambre fo maraina izy dia mekazo dia tonga dia lasa mba fantaniko aminao ohatry ny ahoana loatra regny ao an-tranona ka tsy miona amin'ny dada sy mama mihitsy ianao mandritry ny androm-piainanao be dia be ny kristiana efa tonga zanak'Andriamanitra izy fa izao mbola tsy nanana expérience niona tamin'Andriamanitra dia ahitanao sy ny voninahitra aniko ny faina zana ka omeko anao izay rehetrana teiderana dia ahitanao sy ny voninahitra aniko ny faina zana ka omeko anao izay rehetra alasaka nabavy ankehitriny dia te hiresaka amin'ny fanahinao mamelavy ianao resaka amin'ny fanahinao anonona amin'ny fanahinao hoe isy etaetan'Andriamanitra manokana ne ao anatinao ny fanahy isy fanirina manokana iona amin'Andriamanitra isy fanirina manokana
tonga ho fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao tonga ho fanatrehan'Andriamanitra dia anao ka hita ny voninahiny, anao ka hiovy ianao. Dia hitanao ary fitsanga antsika tompoko. Masinao dahelo manasanao ankehitrina isika mpijery televiziona na Facebook na tsika eto anivon'ny fiangonana manana etaeta ankehitrina tena lazao mihitsy hatramin'izay Andriamanitra teny foana nandrenesako anao fa ankehitriny kosa te hiona aminao manokana, te hiona aminao fanahy garasaka nabavy lazao nify teo amin'ny fanatrehanao tsy te hivavaka tsoa tahaka ny fahazarana ara-nofo satria mbola be dia be ny mivavaka amin'ny fahazarana fa kosa Andriamanitra te hatsapa ny fanatrehanao tena amin'ny fanatrehanao te hita ny voninahitra ao garasaka nabavy Mosesy dia nilaza tamin'Andriamanitra hoe tsotra Andriamanitra ampahita amin'ny voninahitra ao tiako te nivavaka ianao dia lazao Andriamanitra te hahitanao te handroso manokana ara-panahy lazao mihitsy Andriamanitra te hiova amin'ny fanompona, te hiova amin'ny fivavahana, tsy hivavaka amin'ny fahazarana tsony fa hivavaka manakahina anana fatokina lalina ao anaty ao mombanao te hiona aminao Andriamanitra raha sitraka ao an-tsangamo ny tananao lazao mihitsy Andriamanitra te hahitanao te hiona aminao tena teneno Andriamanitra tena te hahitanao Andriamanitra te hiona aminao te hiala amin'ilay dingana hoe olona tsotra fa te olona manana expérience miaraka aminao olona mitsory vavolombelona olona hafa mihitsy miova tena olona vaovao na tsika pasteur na tsika mpanatrika rehetra lazao mihitsy tompo tiako hiova le fanompoko olona tena miona aminao olona voovy eo amin'ny fanatrehanao garasaka nabavy eo amainao anao teneny misy tompo te hanitsapanao fenony fanahinao fenony fanahinao te ho tonga ho fanatrehanao te hita voninahitra ao amin'ny fiainako antsontsoy misy teneny tompo fenony voninahitra ao amin'ny fiainako raha vitanao talonina meny voninahitra trano androany ataovy tempolinao lazao mihitsy ataovy tempolinao Andriamanitra lazao ataovy tempolinao ataovy tempolinao te hiova Andriamanitra te hanatona anao te ho akaiky anao bebe kokoa Andriamanitra olona kasianao olona mahita ny voninahitra olona ampiasainao tsy hoe olona mpamotsy fotoam-bavaka fa olona tena manana anao tsy hoe tahaka ny zaza lavitra ny ray fa ho zaza afaka miditra ao amin'ny fanatrehanao afaka mahita ny fahalehibiazanao te hitanao lazao te hitanao sy ny volina ary koa ny fahalehibiazanao misy olona afaka mira mafy eto amin'ny toerana ity
fanahy masina ianao le fanahin'andriamanitra velona androany eto amin'ity toerana ity ambarako amin'ny foko rehetra amin'ny saiko rehetra amin'ny fanahiko rehetra fa te hiova te hitany voninahitra aho tsy te hivavaka am-pahazarana fa te hiaina zay niainan'i Davida te hiaina zay niainan'i Mosesy te hiainan'izany hoe miaina fiainam-panandriamanitra manomboka androany tompo anao dingana ra-panahy hitady ianao anolo tena manao hikatsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany hiova tompo mino Andriamanitra fa hitany voninahitra ho ampiasainao ho fenoanao ny fanahinao ary tonga loharany pasoavana manyafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra iarana hoeetsika hitehika mafy teo an'i Jesosy afaka pahekezinao akaikinaao ankehitriny manomboka androany tsy karazan'olona vavabavaka fotsiny tsika fa olona tena miaona amin'Andriamanitra. E mitodimy eo amin'ny ilany dia olona tena miaona amin'Andriamanitra